Bagita Vavaka Salam Fainamupulu Ira Fafulum Zatadim Vulus Mufaru Wara Vavaka Zebum Pele Bisi Kamanasa Jabula Sangana by Sangana Salam Fainamupulu Wara Fafulum Zatadim Vulus Mufaru Salam Fainamupulu Ubakitsika Izana Saroa Zubu Pamande yang Fahana Arjuba Nukipu Gatsimiana Diniwa Zubu Kafanta Izotueta Nusu Fuku Fanfam Punombe Masku Armande yang Fahana Sibagian Kejaka Pukunasya Namanadara Peci Alam Firman Padamas Arsmiana Kejaka Rajapananya Manasa Nana Punfamarika Kai Kuetu Kenyaltara Zubu Mano Fefudera Kai Lasa Nasa Pagagari Zubu Tiki Trampirana Delfina Naita Azam Kudan Fana Piara Makan Paluta Nandai Pagatsata Zelis Vita Dinantana Adve Kuntana Pakana Faisaku Sadeli Famanina Avisa Murafua Itung Juro Marna Beokiun Sopan Juba Amen. Mana pun, namun
Manazatsika hipetraka no hira vaafolo amby zato ny andimy ny fahadimy sy ny fahaenina iomanantsika amin'ny fiainoana no tenin'Andriamanitra. Andimy ny fahadimy sy fahaenina amin'ny folo amby zato. Dia nanaovan'Andriamanitra tamin'ny hoe izao no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Tsy Andriamanitra
diso indrindra ianareo. Dia nanatona Jesoa ny mpanoradalàna anankiray izay efa nahare ninediny hevitra tamin'ny Sadseo ka nahalala fa namaly azy tsara izy dia nanontany azy hoe nididy manao ahoana ny voalohany amin'izy rehetra, ary Jesoa namaly hoe ny voalohany dia izao: mihainory Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Ho tiavany Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiavana namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary koa ilay mpanoradalàna taminy: marina izany Tompo, tsara ny lazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Ary mity azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra, ary ny tiany namana tahaka ny tena dia mihoatra lavitra ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ary tsy nisy saina notany azy intsony. Ary Jesosy raha nampianatra teo ankianjan'ny tempoly dia namaly ka nanao hoe: ahoana no lazai ny mpanoradalàna fa Kristy ny zanaky Davida? Kanefa ny tenan'i Davida dia nampilazai ny fanahy masina hoe: Jehovah nolaza tamin'ny Tompo hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Ny tenan'i Jehovah manao azy hoe, ny tenan'i Davida manao azy hoe Tompoko. Koa ahoana no mahazanany azy? Ary ny vahoaka betsaka ny haino azy tamin'ny hafaliana, ary koa izy tamin'ny fampianarana. Mitandrema ny amin'ny mpanoradalàna izay mandehandeha miakanjo lava sy teo arabain'olona eny an-tsena, ary tiany fipetrahana aloha amin'ny sinagoga sy ny fitoerana aloha ao amin'ny fanasana. Ary mandany ny trano fitondratena ka manao vavaka lavareny mba ho fiolana. Ireo no mahazo fahameloana mafimafy kokoa. Ary raha mipetraka tandrifin'ny fandatsahan-drakitra Jesosy dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka ny vola tao izy, ary maro ny mpanan-karena ny latsaka be tao. Fa nisy mpitondratena malahelo anankiray kosa tonga teo ka nandatsaka farantsakely 2 ankevitry ny vary velitiavy. Ary Jesosy niantso ny mpianany anatiny azy ka nanao taminy: lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondratena malahelo efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny habeny fanana no nandatsahany tao, fa izy kosa tamin'ny alahelo no nandatsahany tao. Izay rehetra nananany dia ny fivelomany rehetra. Amen. Ray masina manamasina ny amin'ny fahamalina, ny tena amin'ny fahamalina. Amen. Ry Tompo Andriamanitra io, handre ny fampianarana izay avy aminao indray izahay, avy amin'izany teny izay nivakiana taminay teo izany. Koa ny fanahinao masina hatrany Andriamanitra izay efa nampitoerinao aty anatinay, no hampifantoka anay mba hahatonga anay hanaraka tsara izay atolotra ao anay amin'ity anio ity. Hiasa aminay tsirairay avy na ny mpiaino na ny mpanomponao izay hitondra izany ny fanahinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Miandro faharoa amin'ny ranomasina isika no hoe mila fantarina ny sitrapon'Andriamanitra sy na ny tenin'Andriamanitra. Io tsy fahafantarana sitrapon'Andriamanitra dia tena mahadiso hevitra be indrindra ary mampiadiso lalana, mahavery mihitsy azy izany tsy fahafantarana sitrapon'Andriamanitra. Tena ataon'Jesosy tamin'ny ireo mpanoran-dalàna hoe ireo sadoseo hoe mahadiso hevitra nareo ny tsy fahafantaranareo sitrapon'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. No hoe mamantatra sitrapon'Andriamanitra dia mitovy ihany no hoe mamantatra ny tenin'Andriamanitra. Ny hoe mamantatra sitrapon'Andriamanitra dia mitovy ihany no hoe mamantatra ny tenin'Andriamanitra. Misy sitrapon'Andriamanitra vitsivitsy ho resahantsika amin'izao fampianarana izao. Ny voalohany dia manoloana ny adidy fiangonana sy ny adidy ny fanjakana. Ny adidy eo amin'ny fiangonana sy ny adidy eo amin'ny fanjakana. Hitantsika amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo marika faharoa ambin'ny folo izany. Any amin'ny fanarahan'Andriamanitra manko ny olona eritreritra hoe tsy afaka miaraka ny fanjakana sy ny fiangonana, ny fanompoam-pirenena sy ny fanompoana ny fiangonana. Manerina ny olona manavaka an'ireo. Misy fiangonana sasany moa tsy mahazo manao fahalalana-miaramila, tsy azo manao fanompoam-pirenena, tsy manao adidy mihitsy na amin'ny poetra sy familefalefa, misy fampianarana fiangonana mihitsy manao an'izany, dia tsy manao asa fanjakana. I Jesosy eto no manontaniana inona moa sitrapon'Andriamanitra momba an'izany. Fa eto ny fanontaniana tsy tsotra satria fariseo diamina zany olona tsy dia miaraka loatra. Ny fariseo mamotra mandrakariva ny fitonana romanina amin'ny fomba mikolaka na mivantana. Ny Herodiana sady bakolon'ny romanina nefa minombona zareo satria te hiady amin'ny Jesosy. Ary zay fomba miombonyombony dratsy ny rehefa misy tombontsoa imbonana dia mody miaraka na dia mifahavana. Ny samy ratsy ny fampitambatambatra rehefa misy olona tiana aseho, rehefa misy olona tiana asilo, rehefa misy olona tiana velesina dia miaraka ny olona rehefa ratsy. Zay ny fomba ataon'izao zany fanao foana zany na lafina toe-karena, lafiny politika, na lafiny fiarahamonina miaraka rehefa misy teti-dratsy ombonana fanao zany. Ka eto izay tsy mitrano mpampianatra tsy mampaminana anay va raha vola hetra ho an'ny Kristy. Ary dokotokafana mihitsy Jesosy eto. Mpampianatra fantatra fa marina ianao, tsy mampaminana anao ny hevitr'olona. Tahaka ny tena azy ianao dia gentleman. Ianao dia olona sanjana ny fiarahamonina. Ianao dia olona manaja ny hevitry ny hafa. Amintsika kehitriny zany dia hoe tena manana demokrasia ianao. Amam-piana anao zany ianao volanio a. Mety ve manao vola hetra amin'izao? Ny zavatra tsy mety dia izao. Raha iteny Jesosy tsy tokony handoko. Herodiana iteny azy hoe mpanomba-panjakana tsy mety handoko etra amin'ny Kaisara. Azo fijerena ny afarana. Raha miteny nefa tokony handoko, avy ny fariseo teny tsy tia tanin-drasa mpamadika, tsy komokomam-bomama. Tena vony anakory zany Jesosy raha vao tsy mahay mamaly. Ary zay no isiny sitrapon'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe nahoana ny mampifanaly nareo. Tondray denaria zany dia ny vola. Fandoavana entana amin'izany fotoana zany. Ny vola denaria dia karama mpiasa indray andro. Raha tiantsika zany dia 10,000 ka hatramin'ny 1 alina zany lanjam-bola izany. Sary izy io, sary ny Kaisara. Dia tonga ny teny malaza manao hoe aloavy ho an'ny Kaisara izay ho an'ny Kaisara, aloavy ho an'Andriamanitra izay Andriamanitra.
masoaso ny fahenen'i Kristy kanefa mamadika azy. Ty tanindrazana ny sampamadika i Jesosy raha mboetra na tsy mamboetra. Ny fiangonana dia tsy maintsy miaina ny zava-misy ao amin'ny fiarahamonina, tsy maintsy miaina ny lalàna ao amin'ny fiarahamonina, napetraka Andriamanitra misy ireny lalàna ireo mba hiainantsika. Ary zao ny Paoly apôstôly Romana 3:7 teny manekeny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra. Ary zay teny Kristy hoe ireto olona reto mieritreritra fa tsy afaka miaraka ny fanjakan'ny Kaisara sy ny mpanompoan'Andriamanitra. Satria ny Zelonta sy ny sika dia tena manampy tsy afaka miaraka hoe fa tena mamonjy olona izy, mamonjy Romanina izy. Ary zay tsy misy tompoana Romanina dia volony zalahy. Dia indrindra zany fa hafa mihitsy zany fanjakan'Andriamanitra zany ka tsy azo ela ety an-tany. Tsy zany no zany. Zao tsy mivavaka mba hialana ny mety amin'izao tontolo izao fa ino mba hiarovana azy aminazy. Fa zany tena ataovy hiavidina na ny fiangonana na amin'Andriamanitra. Zao nefa matsikeky itsika kristianina sady tsy te manao adidy amin'ny fanjakana, tsy te hanao amin'ny fiangonana. Samy miolakoloka tsy te hanao amin'ireo. Milefalefa adidy, mijery zay fiangonana kelikely adidy mba zava-tsara amoavo any Kaisara zay any Kaisara amoavo Andriamanitra zay Andriamanitra. Inona ny tokony alohanao an'Andriamanitra? Inona ny tokony alohanao moavo olom-pirenenanao? Ianao dia olom-pirenena rososo sady olom-pireneny lanitra ianao, olom-pireneny tany ianao, sady malagasy ianao, ny kristianina ianao. Inona no adidinao malagasy ianao na adidinao maha-kristianina ianao? Ary zany misy fitiavaka aminazy manana tanindrazana roa isika, ny ray aty an-tany, ny ray an-danitra. Ary zay dia zay. Ary zavona nisoratra zay no ampianarin'i Jesosy hoe miaina aty an-tany ianao, ataovy ny lalàn'ny tany mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao koa nefa olo lanitra ianao, ataovy ny sitrapon'Andriamanitra, fantaro sitrapon'Andriamanitra. Tadina manao koa sitrapon'Andriamanitra. Tsy rehetra manao tombotombo miditra anao fanjakana iray izy fa zay manao sitrapony iray zavatra. Ka atsaona fanjakana sy ny fahamariny dia anampy amin'ny zavatra rehetra. Zay no fampianarana voalohany teny tompo eto hoe ny kristianina dia olom-pirenena feno, olom-pirenena ety an-tany, olom-pirenena an-danitra, mahalala ny adiny tokony atao amin'ny fanjakana rososona reny izy. Ny sitrapon'Andriamanitra faharoa dia hita amin'ny fahavalo-ambin'ny folo no manomboka amin'ny remarika 20 ny amin'ny fitsakarana amin'ny maty. Inona ny tenin'Andriamanitra momba izany? Tamin'ny andron'i Jesosy zany dia ny zanak'olona. Nisy nantokon'olona mino tsy fahafatesan'ny fanahy tahaka ireo Grika na Jetisy ary dia mino zareo fa tsy maty ny fanahy. Misy ny nantokon'olona rehefa maty dia maty. Ny Sadosea zany dia nantokon'olona aminazy tsy misy ny fanahy mandehandeha zany ary tsy mitsangana tsy olona fa rehefa maty dia maty fety an-tany ihany ny fahavelona. Ireo nanontany Jesosy. Ary fanontaniana manany ihany nataony tsy mino fisakaratena maty. Le fanontaniana le ohatra miresina efa hafahafa ny fanambadiana efa manahirana. Teza koa misy olona hoe nanambady olona ray fito na manambady olona ray na mibevola tsisy amin'izany koa. Satria lalàna tamin'izany raha manambady zany lehilahy koa ka tsy miteraka ka maty izy dia nipiasa le zanany le vehivavy. Ka le zaza teraka aveo nomeny anaran'le maty. Le zaza vovoany teraka io meny anaran'le maty. Zay zany fanaovana Jiosy. Ka le fanontaniana fa malagasy nisy anankiray maty tamin'le vehivavy dia nipiasa le faharoa, nipiasa le fahatelo hatramin'ny fahafito. Le fanontaniana efa manamy ihany. Rehefa tonga fitsakarana maty zareo izy tombombady le fali. Ka le vehivavy ray zalahy fito lahy. Eo na terahan'ny tenin'i Jesosy hoe ny
andiny faefatra ambinifolo mpavakitsika ny faefatra ambinifolo. Ary Jesosy taminy tsy izao tsy fahafantarana sy fahasoratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao mano mahadiso hevitra anareo. Mahadiso hevitra an'olona raha tsy mandinika sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra izy. Ahoana zany herin'Andriamanitra izany? Dia nanazava amin'izay Jesosy nareo tsy mahalala soratra masina sady tsy mahalala ny herin'Andriamanitra. Amin'ny fanjakana lanitra manafitsanganana maty tsy misy resam-bady. Oka zavatra resaka. Tsy mitovy amin'ny fiainana intsony zany, tsisy resam-bady. Raha vady mitadiavina fitsanganana maty mifondrana amin'ny silamo fanandraro misy. Ny antsika kristianina tsisy. Rehefa tsy nanavady aty ianao dia tsisy alainao tsony any, tsisy resam-bady any. Azo atao tsara ny tsy manavady. Ety mpamonoka tena ho amin'ny tompo ianao. Fa any tsisy vady alainao any, tsisy resam-bady any. Izay no fahadisoana voalohany Jesosy. Ny faharoa raha tia amin'ny manao mipetraka olona tahaka ny anjely. Andiny fadimbokoly tahaka ny anjely. Ny tahaka ny anjely zany dia vaky daholo ny zavatra momba ny anjely dia fantatrao manolona ny olona hafa. Ny anjely dia menameny olombelona sy Andriamanitra. Mahery kokoa mosika izy, tsara izy, mamiritra sy ny sisa. Tahaka ny anjely metrika mety misy fakon'ny Jesosy. Raha tia amin'ny manao mitetetr'olona fanjakan'Andriamanitra dia vakio zavatra rehetra momba ny anjely amin'ny soratra masina fa efa nanome fepetra, nanome maro-drefy Jesosy hoe tahaka ny anjely. Ny olona ana fanjakan'Andriamanitra. Ny anjely tsisy lasy vavy tompo. Fomba fiteny ihany manao amin'ilay hoe lasy vavy amina film sy amin'ny tantara reny. Fa tsy hoe olon-dika zany hoe misy lasy vavy anjely. Tsy milaza izany soratra masina. Fa anaran'lehilahy koa napetraka taminy matetika. Fa tsy milaza koa zany satria tsy resam-bady any. Dia ny zavatra fampianarana Kristy koa Andriamanitra hoe tsy Andriamanitra ny maty fa Andriamanitra ny velona. Matoa izy tena Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, i Jakoba sy Isaka ary Abrahama mbola velona. Fa tsy Andriamanitra ny maty izy. Matoa zany tsy hoe Andriamanitra Abrahama izy velona Andriamanitra. Matoa tsy hoe Andriamanitra Isaka izy velona Isaka. Matoa hoe Andriamanitra Jakoba izy velona Jakoba. Tahaka izany izy. Andriamanitra ny avantsika mino rehefa midomany rehetra Andriamanitra velona ireo ny folotsika. Isika koa dia velona. Ary izay terminany na dia maty aza dia velona. Ka mampiavaka antsika ireny hoe tena misy fahatson'olo. Izany fitsanganana maty izany ny Kristy. Ary izay mahatonga lehibe pasika hoe ny herin'Andriamanitra hoe raha tsy natsangana ny Kristy dia tsy hatsangana mihitsy ny maty. Marika fa misy fitsanganana tena maty dia natsangana ny Kristy. Fa raha tsy izany dia zava-poana ny firesahana teo fitsanganana tena maty. Izay indray sitrapon'Andriamanitra milaza izany hoe ny fitsanganana maty dia tena misy fa Andriamanitra ny velona Andriamanitra. Ary tahaka ny anjely n'olona fa tsy tahaka ny fiainana ety an-tany, tsy tahaka ny paradisa sy ny sasany misarisary amin'ny kely zaraina manareo reny, tsy tahaka an'izany tenen'ny Kristiany fa tahaka ny anjely. Ny sitrapon'Andriamanitra fahatelo fantaritsika dia momba ny didin'Andriamanitra. Rehefa tsy nahovoka ny Sadoseo, tsy nahovoka ny Fariseo sy ny Herodiana, hafa amin'ilay fotoana, mpahay lalàna, mpanoratra dalàna, mpahay soratra tamin'izany fotoana zany, olona mahay soratra zany dia olona mihitsy. Ireo mpanoratra dalàna iray no nandefa solon-tena. Nanontany izy hoe ny didy manao ahoana moa ny voalohana amin'izy rehetra. Ilay fanontaniana koa zany efa fantika koa. Satria ny didy tsy misy voalohany sy faharoa Jesosy. Rehefa mianaka ny didy folo tsika ny manao hoe didy voalohany, fahatelo, fahafolo fa tsy misy voalohany reny. Afady mandahaka azy reny ao amin'ny Israely mahaboatoro abady. Didin'Andriamanitra tsy misy voalohany sy faharoa, tsisy ambony, tsisy ambany didy folo. Fantatro ny Jesosy tsara zany Jesosy fantatra. Fa teneny Jesosy ilaza hoe didy inona moa ny voalohany amin'izy rehetra. Jesosy manambara antsika ny sitrapon'Andriamanitra. Nefa isika ny andiny fahatelopolo amin'ny marika toko andiny folo andiny fahatelopolo
vakitsika sy ny fahaiky amin'ny telopolo. Koa tiako Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra sy isainao rehetra ary ny helonao rehetra ary ny faharoa tiavanao tahaka tsy misy hafa lehibe. Ary Jesosy rehefa minazy nampatsiaro fanekempon'ny Israely, ny fanekempon'ny Israely no tebe mihaino Israely. Mihaino Israely fa Jehova Andriamanitsika dia Jehova ray ahy. Somary Israely Adonai Elohim Adonai Ehad. Izany teny izany dia fanekempon'ny Israely averina ny telo samy matetika. Anabarana Jesosy rehefa ilaza zava-dehibe Andriamanitra dia mitenany amin'ny Israely. Ny fitambarana didy ny fitiava zay sy Jehova Andriamanitra. Raha manana fitiavana tsy mila mitamisany mandahatra ny vita sy tsy vita hoe ianao dia manana fitiavana. Didy efitra voalohany dia fitiavana Andriamanitra, ary ny didy enina sisa dia fitiavana misy fitiavana. Mampianarana antsika tsy erikeritra koa misy didy marobe amin'ny fahaseho amin'ny tena mily filamintsara pitsopitso. Tsy mila mieritreritra amin'izany fa raha tiana Andriamanitra ianao fantatra amin'ny tokony atao amin'Andriamanitra. Raha tiana namanao ianao fantatra amin'ny tokony atao sy tokony ataonao maro. Fitiavana mambony amin'ny zavatra rehetra. Ary zay no rehefa marina izany Kristy. Marina ny lazana fa ireny ihany Andriamanitra raha tsy misy afa-tsisy. Rehefa tia azy ianao, tia namanao dia mohatra ny fomba-piangonana rehetra izany, mohatra ny fanatika rehetra izany, mohatra ny rituel-piangonana rehetra izany. Rehefa tia n'Andriamanitra ianao sy tia namanao dia mahavita ny tokony ataonao amin'ny zavatra rehetra tsy mifanohitra amin'ny didin'Andriamanitra. Marina izany ho Jesosy koa manana miaraka fa tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Tsany tsy lavitra izany rehefa tafiditra sa mbola tsy tafiditra. Dikan'ny tia Jesosy resava tsy vita miainana zavatra ilay tira zokony fa iaino io. Fa raha mbola manazava ny fotsiny iainao mbola tsy tafiditra ianao fa mbola tsy lavitra. Be ny mpanajava soratra masina eraky ny hainao manjery be amin'ny arabe sisisy fa move ny olona tena manatanteraka tsy lavitra fa mbola tsy tafiditra. Zay indray siravon'Andriamanitra mamon'Andriamanitra. Fitiavana ny antony didy vaovao mekinareo dia mba mifankatiavana. Azany fahafantaran'olona fa fianatra ianareo raha zay didy zay manambatra ny zavatra rehetra. Ny sitrapon'Andriamanitra farany dia ny amin'ny fanaovana ny resaka arabola eo amin'ny fiangonana, ny fanomezana, ny fanamitra ny lafisorana, ampahafonkarena sy sisa mabe resaka be tokony manao ampahafonkarena resaka tokony atao ampahafirina marina ilay izy. Ny marika fitoambin'ny folo manomboka amin'ny dimy faraika rehetra. Ny fantatsara rakitra jiosy dia iorakitra modina io amin'ny tena rakitra jiosy. Zay matetika tsy haitsika ny tena rakitra jiosy. Ka izy io misy toerana iodinanao, misy pôsitrano amin'izay hoe salle de trésor miodinao amin'ny olona dia mametrika ao. Tsy rehefa mivavaka ihany fa na andavanandro ianao modinao dia mametraka ao. I Jesosy mipetraka teo akaiky tsy kely ny olona manao rakitra. Mba tokony tsy kombona indraindray amintsika rehefa manao rakitra fa Jesosy tsy kely ilay olona manao rakitra eo izy. Fantatsika tsara ny tantara. Nisy nanotsika betsika teo izy, nisy nanotsika kely. Eto zany tsy hoe manao karikatolona Jesosy dia hoe versement proportionnel no anaovana rakitra na proportionnalité no raha azy fa ny fo. Satria raha matetika io tsy marina foana. Raha mitena ampahafonkarena tsy mbola nahena olona nalohany folo ka nirakotra omby anankiray. Na natrano folo ka naterina ny vidin'ny trano anankiray fahafolo. Zay moa no tena ampahafolony akanjonao, ampahafolony hanina nalainao, ampahafolony
tena marina dia tsy vitatsika izy, tsy tena marina le ataontsika mba tsy hatongatsika tahaka anasy safira anafina ny vola mitapika fizy rehetra mihitsy dia vao maty teo amin'ny tontolo. Fa ny fo Jesosy dia re tsara miteny Jesosy lazaika aminareo marina tokoa fa io vola tena malahelo io rehefa nandatsika be noho izy rehetra tao ampandatsarana fa ireo rehetra be dia tamina be mifanana mandatsarana tao fa izy kosa tamin'ny alahelo nandatsarana tao zay rehetra nany telopolona. Tsy tokony mifampitsara isika amin'ny adidy amin'nany tsy hoe moa rehefa manambola be le olona ditonanao be folo, tsy zay koa io. Tsy hoe rehefa ke mantanana dia tokony atao kelikely natao hoe zaty zasena dia arizaka folo, tsy zay koa le izy. Fa mifola tena zany tokoa ve arakaraka ny anananao, zany tokoa ve arakaraka ny fitiavan'Andriamanitra anao, ianao no manefy mamaky ny proportion nataonao. Ary Jesosy hitady fotsiny aho ny zavatra ampianarin'i Kristy kosa anary-maso le ataonao. Aza manao rakidrakotra fahatany fa rakisoana fahatany fa anotanino ny fonao. Fa Jesosy Kristy mipetaka akaiky ny efa natarakitra mahita ny fonao sy ny mahita ny zavatra ataonao. Fantany sy tompon'Andriamanitra hoy no hentsika fa mahadiso hevitra io raha vao tsy fantatrao. Nanomba ny fiarahamonina amin'izao tontolo izao ny andiny eo amin'ny fanjakana, nanomba ny fiarahamonina izay ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fitsangan'Andriamanitra, nanomba ny didin'Andriamanitra, nanomba ny fiainam-piangonana. Fantany ny sitrapon'Andriamanitra teo velona ianao. N'Andriamanitra io ny voninahitra. Amen. Isaorana ianao hoe izany fampianarana tsara nataotraona izany tokoa, izany ny sitraponao tianao ivelomana indray mba tonga anay ahafantatra ny tenin'Andriamanitra sy ny sitraponao. Mandrakariva nefa izay tsy mahafantatra izany. Matetika izahay dia mihevitra fa rehefa kristiana dia tsy manana anjara amin'ny adidy amin'izao tontolo izao eo anivon'ny firenena sy fiarahamonina misy anay. Na koa rehefa manao adidy amin'ny firenena izahay dia mihevitra fa tsy tokony hanatanteraka izay tokony ho anjaranay eo anivon'ny fiangonana intsony. Ny fonanay aminao izany fisainana noho ny tsy fahafantaranay ny teninao Andriamanitra izany. Izany koa matetika ny heveranay, ny tsy fahalalànay ny teninao Andriamanitra no mahatonga anay hevitra fa ny zavatra izay iainanay ety an-tany dia toy izany ihany koa ny any an-danitra ka diso tanteraka izahay amin'ny ady hevim-pona maro samihafa. Tsy izany ihany fa eo ihany koa ny tsy fanananay fitiavana anao Andriamanitra ka mahatonga anay hanaonao foana fa tsy manatanteraka ny sitraponao sy ny didinao marina tokoa. Tsy vitanay ny manome ho anao amin'ny fonay ary tsy arakaraka ny fitiavanao anay anoloranay ho anao Andriamanitra. Reny rehetrarehetra reny dia heloka eo anatrehanao avokoa. Fahotana izay tanterahanay vao mamindra fo aminay Tompo. Fa diso tokoa izahay moa tsy fahalalànay, ny tsy fahafantaranay ny sitraponao Andriamanitra, ny tsy fankatoavanay ny teninao. Mivavaka ho anao aminao izahay Tompo, ho anay tsirairay avy izay manaraka ny fitombavaka amin'izao fiainana masina izao. Taio Tompo mba hanam-piniavana tokoa, hikatsaka marina tokoa sy hamantatra ny sitraponao Andriamanitra. Ary dia mba hiainana sy hivelomanay izany
manay amin'ny anarany raha teo izany vavaka izany. Amen. Fiadana mandala fitiavana tamin'ny fonona tamin'Andriamanitra Jesu Kristy tontsika. Fa soavina ne ho anao rehetra izay tiany Jesu Kristy tontsika amin'ny fitiavana tsy mety levo. Mitaly aminao ny tompoka miaminareo, mampamirapiratra ny tavana aminareo ny tompo mamindra fo aminareo. Ananika ny tavana aminareo ny tompo, hanomenareo fiadana. Mipetraka ivavaka Kristy. Hoan'ilay izay mipetraka eo ambony seza fianarana soman'ny zanak'ondry anie ny saotra sy ny mihaja sy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.